aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ry havako sy avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay vavaka niaraka amin'ny vavaka maly. Ary dia nandray ny fahasoavana ihany koa dia ny fandraisana, ny tena sy ny ranao. Misaotra ny amin'izay vita rehetra tamin'ny fanompoana. Ary misaotra indrindra fa menao koa an'izao herinandro vaovao izao izahay. Voninahitra ary ho anao ry Tompo. Ny fiainanay dia apetraka eo am-pelantananao. Mba ho tantaninao sy vininao, ho arovanao Tompo. Ary izay dia hifikitra aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia herinandro voalohany ary anio. Herinandro voalohany iarahantsika miaraka mandinika indray ny lohahevitra vaovao amin'ity volana Novambra ity hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Anisan'ny lohahevitra tsara ho saintsaintsika mpino mpanaradia an'i Jesosy Kristy tokoa izany ry havana satria hiakina ny ho avintsika, hiakina ny fiafarany fiainantsika. Ary ny tena mahafaly dia izao, raha kambana ny votoatin'ny Baiboly iray manontolo dia miompana amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany avokoa, na dia samy hafa aza amin'ny mpanoratra, na dia samy hafa aza amin'ny vanim-potoana. Izany no manam-porofo fa tena tenin'Andriamanitra marina amin'ny Baiboly mitovy ny ambaran'izy ireo. Jereo nge ohatra hoe ny Matio nakatsika ny toriteny omaly, Matio 20:17 dia mpamory hetra izy. Ary John izay nanoratra ny fahitana dia ny Apokalipsy izany izay hojerentsika anio dia jereo fa samy hafa mihitsy na ny fiainan'izy ireo fa samy apôstôly aloha ary indrindra ny fotoana nanoratana tsy mitovy ny vanim-potoana. Ny John ty ny Apokalipsy dia anisany efa faraparany ny taonjato voalohany, fampitokely amin'ny taonjato faharoa manodidina ny taona 100 eo zany. Ry havana, andengy ary hitanisa anankiray aho amin'izay hoe mitovy ny ambaran'ny Baiboly indrindra ny amin'ity resaka hoe fiandrasana ny fiaviany Jesosy Kristy ity fa ho avy izy. Apokalipsy 2:12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro afainganao ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Amen. Hitantsika amin'izany fa tsy azo atao atsirambina, tsy vazovazo kory na sanatria kilalao, fa dia mitovy ao ny ambaran'ny voananomboka ny filazantsarantsika Matio dia mamarana azy eto Apokalipsy 2:12 ny farany mihitsy. Hitantsika amin'izany fa tsy sasatr'Andriamanitra mananitranitra antsika fa dia ho avy Jesosy ary tsara ny olombelona rehetra. Ary ao anatin'izany dia izay nataontsika, ny asantsika izay natao zany no hitsarana antsika tsiraiafika misaotra ny Tompo. Misaotra ny Tompo fa noho ny fitiavany aminy, fitiavany ianao, fitiavany antsika olombelona no anoroany anitaka an'izany ry havana mba tsy ho elohina miaraka amin'ny tsipino isika ka ho very any amin'ny elo. Eto ary dia manentana antsika rehetra mba hanao asa tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Fa izany no entintsika miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Rehefa tanteraka izany dia tsy misy ny atahorana fa dia miandry amin'ny fahatoniana isika an'izany fahatoavan'ny Tompo izany. Dia mahireza ry havana ary mirahasoa anao amin'izao herinandro vaovao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nantoantsika hivavaka ary. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao indrindra ary izay fa tena mahasarotiny ianao ny fampitandremana, ny fampahafantarana anay, ny filazana fa ho avy Jesosy ary ho avy izy hitsara hamaly anay rehetra araka ny asanay ihany koa ingany mba tsy ho sanatria handalo fotsiny eo amin'ny fiainanay izany fa tena mba ho fiainanay Tompo ny hanao asa tsara ho anao. Irinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.